misy programme moa zany a zay tsy maintsy hidiran'ny firenentsika eo anivony fiombonam-be iraisam-pirenena. Zavatra anankiroa zany misongadina ao anatin'io a dia misy aloha zany ny antsoina hoe ESAMLAG na hoe Eastern and Southern of Africa Anti-Money Laundering Group. Amin'ny teny frantsay le izy dia hoe GABAOA na alavaina amin'ny teny tsotra hoe Groupe Anti-Blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe. Izy io zany dia fikambanana iombonan'ny gouvernementa aty amin'ny faritra Afrika ka voalaza ao anatin'ny toromarikany GAFI na hoe Groupe d'Action Financière Internationale. Ny GAFI moa zany araky ny efa iarahantsika mahafantatra dia namoaka n'ilay hoe toromarika 7 dia nampiny an'ilay toromarika 7 dia natambatra izy io tamin'ny 2014 dia nipetraka fotsiny hoe toromarikiny GAFI. Na ny ahafantarana azy tsotsotra kokoa amin'ny teny frantsay angamba satria indraindray mety misy fahadisoana le izy dia hoe recommandation de GAFI. Io recommandation de GAFI io zany dia lasa ataontsika hoe norme internationale amin'ny resaka fanaraha-maso ny vola mivezivezy eran-tany sy indrindraindrindra mba hialana amin'ny zavatra mety hitrangana loza amin'ny fidiran'ny vola maloto amin'ny firenena anankiray. Dia tafiditra zany ao anatin'ny antsoiny teny frantsay hoe approche basée sur les risques le izy. Ka ny firenena rehetra zany dia tombanana amin'ny alalan'io toromarikiny GAFI io. Ka zay ny mahampisy an'ilay tombana amin'ny ambaratonga 3. Ilay tombana zany tsy indray mandeha mijanona fotsiny fa miodina matetitetika isaky ny firenena. Ka isika eto Madagasikara zany hatrany misiny ny ady atao amin'ny famotsim-bola nanomboka tamin'ny fifanarahany iraisam-pirenena tamin'ny 1990 dia tsy mbola nandray mihitsy ny fikambanana tokony hanao tombana ny Madagasikara mahakasika ny hoe mangarahara amin'ny fitantanana arabola eto amin'ny firenena. Fa noho isika zany efa tafaverina ao anatin'ny ara-dalàna zao dia nalefa zany ny fangatahana rehetrarehetra mba hidirantsika ao anatin'ny hoe ESAMLAG io aloha voalohany indrindra. Faharoa, fangatahana hidirana ao anatin'ny atao hoe Groupe Egmont. Groupe Egmont indray zany dia fikambanan'ny service de renseignement financier rehetrarehetra toy ny samifinina zany zay anaovana fiaraha-miasa amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampiororona. Dia fa lasa koa ny fangatahantsika ka amin'izao fotoana izao zany dia mpikambana mpanara-maso sika ao anatin'ireo fikambanana anankiroa ireo. Fa ny ahafahantsika miditra ho mpikambana tanteraka zany dia amin'ny alalan'ny vokatr'ilay tombana zay atao atoato. Ka amin'ny volana oktobra io zany dia ho avy ny tombana ataon'ny Groupe Egmont. Amin'ny mialohan'ny faran'ny volana desambra dia ho avy indray koa ny tombana ataon'ilay ESAMLAG. Ireo zany dia mahakasika n'ilay toromarika ny GAFI ihany no arahan'zareo maso ao anatin'izany. Ka ny tiano marina ao anatin'izany rehetrarehetra ireo zany dia io ny varavarana misokatra lehibe dia lehibe ao anatin'ny fiodin'ny famatsim-bola eran-tany amin'izao fotoana izao hoe manaraka n'ilay toromarikiny GAFI ve ny fomba fiasa ao anatin'ilay firenena anankiray dia varavarana misokatra ho antsika io zany amin'ny fahazahoana famatsim-bola maneran-tany. Zay zany no zava-dehibe tiana hotsindrina ao anatin'io. Zahay moa zany dia efa nampandre ny gouvernementa ny fitondram-panjakana ny amin'ny fisian'izay zavatra zay satria misy olo-tena ny gouvernementa moa zany nanatrika ny fivoriana zay natao tao a Johannesburg tamin'ny 17 ka hatramin'ny 19 ny volana aogositra teo dia nekeny ny filan-kevitry ny ministra zany ny hoe hotombanana i Madagasikara mialohan'ny faran'ny taona. Ka ao anatin'izany dia nandray fanapahan-kevitra avy hatrany ny COMESA anohana atsika
amin'ny lafiny ara-bola sy amin'ny lafiny ara-teknika amin'ny fanatanterahana nyzany tombana ho an'ny Madagasikara zany zava-dehibe ho an'ny firenentsika zany satria efa fiatombohan'ny fakasitrahany zao tontolo zao an'ny Madagasikara zany a ny fahatongavana anao tombana zany ary manaraka zany a de ho tonga eto koa zany ny Komeza manomboka androany ariva ary dia ampanao fifampiofanana an'ireo tompon'andraikitra zay tafiditra ao anatiny ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ireo sampandraharaha mpampiatra lalàna eto Madagasikara mba hahafahana zany a miomana amin'io tombana io ary de mbola ry zareo Komeza ihany koa zany ao anatiny antsoina hoe programa masy no amatsy vola ny fanatanterahana nyzany tombana zany satria raha ny rariny matsy dia lay firenena ho tombanana no mandray an-tanana ny lany rehetra mahakasika ny tombana fa ry zareo Komeza zany a de efa nanapa-kevitra tany amin'ny fivoriana tany Johannesburg fa ho raisin'ny zareo an-tanana ny famatsim-bola ny fanatanterahana nylay tombana amin'ny Madagasikara. Ny tombana fahatelo a dia mahakasika ny ataony zareo any amin'ny Banque mondiale. Ny Banque mondiale zany tamin'ny fivoriana zay natao tany Johannesburg dia nanome toko koa fanatanteraka n'izay tombana zay. Ny anjareo zany dia mifatoka be dia be amin'ny atao hoe risque national, évaluation des risques national. Zany hoe mbola mifahatra ihany amin'ny toromarika gafi io fa mitatra bebe kokoa zany ny ataony Banque mondiale amin'izay fotoan'izay. Io zany dia mbola tsy tapaka ny datiny hoe rovina marina no ahatongavana amin'izay. Zany rehetrarehetra zany a dia mba hahafahan'ireo mpanao tombana manome toromarika hoe reto ny zavatra mbola tokony ho arenina eto Madagasikara amin'ny fomba fitantanana sy fanaraha-maso ny fivezivezen'ny vola mba ho vola madio, fitantanana madio sy mangarahara no atao eto Madagasikara. Amaranako azy angamba dia raharotoko fohifohy ny milaza aminareo an'ilay atao hoe programa MASE, MASE. Amin'ny teny anglisy moa izy io dia hoe maritime security fa amin'ny teny frantsay zany de sécurité maritime. Misy zany fananganana programa natao teo anivon'ny commission de l'océan Indien de ny antsoina hoe cellule anti-piraterie aty amin'ny ranomasimbe indianina zany. Dia ireo firenena nosy aty amin'ny océan indianina ihany ny tafiditra tao anatin'izy io dia nitanterahana zany a ilay fivoriana dia napetraka tany Seychelles ilay cellule anti-piraterie ary mbola any amin'izao fotoana zao. Dia ao anatin'izy io zany a misy programa anankidimy mazava tsara mba hiadina amin'ity jiola sambo ty, jiola an-dranomasina. Dia ao aloha zany a ny fametrahana n'ilay hoe centre de fusion des informations sur la piraterie. De io moa zany isika eto Madagasikara no nisafidianina amin'izy io eny amin'ny primature ny misy azy io. De misy koa zany programa faharoa ny hoe fanamboarana ny fitadanana ara-panjakana ao Somalie satria raha tsika mahafantatra fa any Somalie ny miaingy ny akamaroan'ireo jiola sambo reo raha ny aty amin'ny ranomasimbe indianina sy ny canal de Mozambique no resahana mahazo amin'iny eldrano ny persika sy ny any miditra any Méditerranée iny. De magoragora moa zany ny fahefana ao Somalia de tsy maintsy arenina io. Ny programa fahatelo de mahakasika ny fidirana an-tsehatra rehefa misy piraterie na ny hoe ny intervention zany de hoe tokony misy zany karazana miaramila atsangana hitambarana aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ny programa fahaefatra zany a dia ny fanamafisana ny fahaiza manao n'ireo ty cellule anti-piraterie ty ary ny fahadimy zany zay idiran'ny service de renseignement financier miaraka amin'ny samifinina tafiditra anatin'izany de ny fanaraha-maso ny famatsiam-bola an'ireo asan-jiola sambo sy ny vokatry ny asan-jiola sambo. Zany hoe miseho amin'ny endriny anankiroa zany lay izy. Ireo zany ny programa dimy tafiditra ao anatiny io programa MASE io ka no ilay raharahana jiola sambo zany tafiditra koa voakasiky zany reo firenena amorony Afrika Atsinandrana dia nomena any Komeza zany
zay tsarapetraka kokoa hitantana n'ilay programma amin'ny ady atao amin'ny asanjio lasambo